Raisina fifaliana indray ny iaonana amintsika rehetra amin'ity fandaharana izay efa arahantsika isan'andro ity. Nandritra ny andro vitsivitsy dia niara-nianatra isika makasika n'ilay lohahevitra manao hoe ny Siansa sa ny Baiboly. Koa tonga sahady eo amin'ny andro fahadimy isika. Ary amin'ity andro fahadimy ity dia iresaka be dehibe makasika ny safidrano isika. Zay no mahatonga ny lohateny manao hoe tantara noforonina ve ny safidrano. Ny tena marina mantsy dia misy hevitra maro izay mipoitra any amin'ny sain'ny fiarahamonina any, amin'ny manam-pahaizana, amin'ny tsirairay avy. Misy mametraka hoe tantara noforonina, angano, zavatra namboamboarina ny tantarany safidrano. Koa amin'ity androany ity dia ijery fomba fijery maromaro isika. Ary ijery an'ireo fanakianana sy pirofo makasika ny fisiny na tsy fisiny safidrano. Koa amin'ny tapany voalohany zany dia iresaka tsika makasika ny hoe inona avy moa zany ireo fanakianana na kritika makasika ny safidrano izany. Manana fanakianana efatra isika zay iara-mijery amin'ity androany ity. Ary amin'ny tapany faharoa dia iresaka tsika fa misy kosa ny pirofo ara-tsiantifika izay milaza fa tena nisy ny safidrano ary marina ny tantarany safidrano. Koa dia iroso avy hatrany isika ny fanakianana ara-tsiantifika momba ny safidrano zany no horesantsika voalohany amin'izao tapany voalohany izao. Misy efatra izy ireo. Ny voalohany amin'izany, ny fanakianana voalohany amin'izany dia ilay filazana fa tsy isy rano ampy ahasafitra ny planeta tany. Misy siantifika izay manohana an'izany hevitra izany zany. Hoe aiza ny ahitana rano ampy hanafitra ny planeta tany. Satria voalaza zany fa any ho any amin'ny 510 millions kilomètres carrés ny velaran'ny planeta tany. Ka rano manahoana zany no ampy anarona ny planeta tany. Zay zany ny fanakianana voalohany zany zay. Ny fanakianana faharoa dia navoaka an'ireto géologue anankiroa reto, hitatsika amin'ny projecteur ny anaran'izy ireo. Izay nilaza fa 507 taona lasa izay, zany hoe fa ela be zany, dia nisy tondra-drano. Ka tsy nanerana n'izao tontolo zao, tsy nanerana amin'ny planeta tany lay tondra-drano fa karazana régional ihany zany le izy. Zany hoe karazana amina toerana manokana, toerana anankiray fotsiny no nisiny ilay tondra-drano. Voalaza moa zany fa tao amin'ny ranomasina mainty manakaiky ny ranomasina mediterranéenne no ny fahavakisany barrière vato any ambanin'ny tany, any ambanin'ny ranomasina any, dia niakatra ny rano tamin'ny faritra vitsivitsy teto amin'ny planeta tany. Ka ireo siantifika ireo zany dia milaza fa tsy maneran-tany akory lay safidrano, fa nisy le izy fa régional, zany hoe tamin'ny faritra vitsivitsy any teto amin'ny planeta tany no nisy izany safidrano izany. Ny fanakianana fahatelo dia ny filazana fa tsy possible mihitsy ny atafidiran'ny biby rehetra ao anatin'ny samby fiara. Marihana tsara moa zany fa ny samby fiara dia voalaza fa eo amin'ny 950 metatra eo ny alavany. Ary ny sakany dia 520 metatra eo. Ny avony dia eo amin'ny 520 metatra eo.
Ka rehefa kajina ny biby rehetra maneran-tany dia tsy ho tafiditra ao anatin'io sambo io. Zay zany le fanakianana zany zay. Zay le kritika zay ilazana fa tsy marina ny safodrano, tsy nisy ny safodrano. Hovalitsika ireo amin'ny tapany faharoa. Ny fanakianana fahaefatra farany dia lazaina ihany koa zany fa tena tsy vitany Benoany nanome sakafo an'ireo biby ireo raha ohatra ka niditra tao anatin'ny sambo fiara avokoa izy ireo. Tsy vitany hikarakara sy anome sakafo an'ireo biby rehetra ireo raha ohatra ka tena nisy ny sambo fiara. Reo zany ny fanakianana efatra lehibe izay atao makasika an'ity safodrano ity. Mahatonga ny siantifika sasatsasany zany zay ilaza fa tsy marina ny safodrano na tsy nisy ny safodrano fa langa na tantara noforonina izany safodrano izany. Ny tapany faharoa zay ho resantsika kosa dia ny profo ny fisiany safodrano. Teboka enina indray zany no resantsika eto. Ka misy amin'izy ireo zany profo ara-siantifika ary misy profo tsotra fotsiny amin'ny saina tsy miangatra. Koa andao hojerentsika ireo teboka enina izay lazaina makasika ny profo ny fisiany safodrano ireo. Ny profo voalohany amin'izany dia ny fisiany vato izay mandrafitra ny tany. Ny vato zay hitatsika eny ambony tendrombohitra eny. Ny vato zay tazantsika ery ambony tendrombohitra ery. Raha ny tena marina mantsy tamin'ny fanamboaran'Andriamanitra zao tontolo zao dia namboarin'Andriamanitra ho tsara indrindra. Zay ny fanambarany Genesis indro, tsara indrindra izany. Ka ny fanontaniana mipetraka zany dia nahoana no misy vato eny ambony eny? Nahoana no vato no lasa ery ambony ery? Dia ny fanazavana tsotra zay omeny siantifika dia izao. Afaka maka vera anankiray ianao dia asivy vato ao anatiny, dia asivy fasika, dia asivy zavatra maromaro, dia asivy rano. Hotsakotsahana io vera misy vato sy misy rano, misy zavatra maro io, dia apetrao mandritry ny alina. Dia rehefa madiva araina tsoay le rano, asory amin'ny seringy ohatra le rano, dia ho hitanao fa misy vato miakatra eny ambony eny. Verina amin'ile sary teo aloha ako. Dia hitanao fa misy vato miakatra eny ambony eny, ary ny fasika hidina ary ambany noho ny rano be no mahatonga an'ireny vato ireny. Zay zany dia profo ara-siantifika anankiray zay no hamarinina sy no porofona fa mahatonga an'ireny vato hiakatra eny ambony ireny dia noho ny safodrano, noho ny fisiany safodrano no mahatonga an'ireny. Ary matoa misy petrôla na gaz any ambanin'ny tany any, dia noho izay fikorotanana noho ny rano izay. Zay zany dia profo eo ampelantanana fa tena nisy ny safodrano. Ny profo faharoa dia entina ilazana fa tena tafiditra tao anatin'ny sambo fiara avokoa ny biby rehetra izay nangoniny Benoa. Zao no fanambarana amin'ny Genesis toko 7 ary ny 12. Genesis toko 7 ny 12. Dia ny biby madio izy 7 avy laso vavy. Ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy. Genesis toko 7 ny 12 misy an'izay. Dia rehefa nalaina ny ataoko hoe ny espèce ny biby madio sy ny biby tsy madio, dia eritreretina fa isy hatrany amin'ny 9,750 couple tanoany ny tokony nampidirina tao anatin'ilay sambo fiara. Io sambo fiara io anefa zay efa noresantsika teo, ny alavany, ny sakany, ny avony, dia azo nalamina tsara io sambo fiara io.
azo namboarina tsara zany ny fandaminana, mety azo natao hoe nasiana balcon kely le izy na nasiana étage kely, dia azo eritreretina fa tafiditra biby anoany amin'ny 7 alina anoany tao anatin'io samby fiara io. Ary manam-pahaizana maro dia milaza fa tena possible ny atafidirana biby 7 alina ao anatin'io samby fiara io. Dikan'izany zany tsy sarotra mihitsy ny nandamina ny biby tao anatin'ny samby fiara, fa azo antoka ny nahatafidirany biby rehetra tao anatin'ny samby fiara. Satria mantsy efa nampianarin'Andriamanitra faiza mandamina ngengabeny hoe zao no fanambarana omeny obolana 420 ny 9 fa ny fahaizana mandamina tsara ozy izy no entinao miady. Ka azo antoka zany fa nainandamina ngabeny ary dia tafiditra tao anatin'ny samby fiara avokoa ireo biby rehetra izay tokony nampidirina mba tsy ho lany taranaka izy ireo. Ny profo fahaefatra dia miverina ny amin'ilay mitovitovy amin'ilay tamin'ny voalohany ihany, dia ny fisiany vato sédimentaire eny amin'ny tendrombohitra eny sy ny taolana na fossile avan'ny hazan-dranomasina, fossile marin zany ny tiako resahana. Ireo biby ngeza be avany anaty ranomasina kanefa hita ny taolany na ny mombamomba azy any anaty tendrombohitra any. Ny sary hitantsika eto zany zao dia profo anankiray izay navoakany Siansa hoe nahoana no misy taolana biby any anaty tendrombohitra any. Ty hitantsika sary ty zao dia tena nalaina mihitsy ary natao foy arkeolojika manokana mihitsy, ary dia mahagaga fa toerana lavitra ny ranomasina nge zany toerana zany, kanefa ahitana taolana biby avany anaty ranomasina. Nahoana? Fa maninona? Ny valiny dia tsotra satria noho ny safodrano nisy teto amin'ity planeta tany ity no nahatonga an'izany. Ny sary manaraka dia mbola ohatran'izany ihany. Ny fikarohana hitan'ny Siansa dia amina tendrombohitra anankiray izay nokarohana sy nojerena manokana, dia misy vato sédimentaire manokana any amin'ireny toerana ireny izay raha ny firafitry ny vato dia tsy ara-dalàna ny isian'izy ireny eny amin'ny tendrombohitra lavitry ny ranomasina. Fa izany rehetrarehetra izany zany dia manaporofo amintsika fa tena nisy ny safodrano, ary anankiray zavatra nandalo teto amin'ity planeta misy antsika ity izany safodrano izany. Ny profo fahadimy dia ny filazana hoe tsy vitany ngabeny nanome sakafo an'ireo biby anarivony tao amin'ny samby fiara. Dia ny valy dia tsotra, misy ilay ataontsika hoe état de hibernation. Ny hibernation dia fotoana manokana izay atoriany biby anankiray mandritra ny volana maromaro. Tsy mihetsika izy, tsy afaka misakafo izy, ary ny ampahany eo amin'ny atidohany dia miala sasatra, makaina, ary tsy manao afa-tsy ny zavatra mety hoe ilaina, ohatra mampiodina ny fo, izay ihany ny ataon'ny vatana. Noho ny toetrandro manokana io zany. Ny biby hitantsika anatin'ny sary amin'ny fotoanan'ny ririnina dia état d'hibernation izy ireo. Eo izy tsy misakafo, tsy mihinana ninina izy ary tsy mihetsika izy fa noho ny toetrandro dia mipetraka eo fotsiny izy ireo, dia tsy mandany sakafo izy zany amin'izay fotoana izay. Ka heverina zany fa nandritry ny safodrano noho ny toetrandro manokana dia nataon'Andriamanitra natory ireo biby ireo, ka dia tsy sarotra ho an'ny ngabeny zany ny karakara azy nandritry ny heritaona izay nitoerana izy ireo tao anatin'ny samby fiara. Ary ny profo fahaenina farany izay tena zava-dehibe dia satria i Kristy Jesosy mihitsy no nampitaha ary
naka ho référensa ny safidrano ho amin'ny andro farany. Matoa nalainy Kristy ohatra ho fampitahana ny andro farany ny safidrano. Dia satria tena nisy izany safidrano izany. Ary zavatra nandalo teto amin'ity planeta tany ity izany safidrano izany. Tsy tantara noforonina, tsy zavatra namboamboarina, fa tena nisy izany safidrano izany. Zao ny fanambarana nambarany Kristy ao amin'ny Mateo 4:20 ary ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noazy izy, dia tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano. Mazava fa nalainy Kristy ho référence mihitsy ny safidrano ny Benoa. Ary matoa nalainy Kristy ho référence manokana izany aty amin'ny testamenta vaovao. Dia zavatra tena nisy izany safidrano izany. Reo profo enina lehibe reo dia manaprofo fa tena nisy ny safidrano. Mety manana profo hafa isika, mety mahita profo hafa isika, fa tsy salasalana ry hava-malala, fa tena nisy izany safidrano izany. Tsy tantara noforonina, fa tantara tena nisy izany safidrano izany. Nga Benoa dia nahita ny feon'Andriamanitra, naheno ny feon'Andriamanitra izy manamboara samby fiara. Fa tsy maintsy ho aringako ny olona amin'ity planeta ity, tsy maintsy ho dioviko indray mandeha ity planeta izay misy atsika ity. Ary dia rehefa naheno ny afatra avy amin'Andriamanitra nga Benoa, dia nanamboatra samby fiara tampinony izy. Ary dia nanamboatra samby fiara nga Benoa. Ary lazainy Baiboly fa tahaka ny tamin'ny andro Noazy izy, dia tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Misy fampitahana izay ataony Baiboly ny amin'ny safidrano sy ny farandro. Dia lazainy Baiboly fa tamin'ny andro nga Benoa dia nihinana ny olona, nisotro ny olona, napakabado ny olona, ary nieritreritra mihitsy ny olona fa tsy hisy izany safidrano izany. Tsy ho tonga naoviana izany safidrano izany. Ary dia niliba tamin'ny fiainana sy nanamavo ny fanarana an'Andriamanitra ny olona. Eo amin'ny 9:30 dia hozy izy ny Baiboly. Ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Ary dia nanamboatra samby fiara nga Benoa, nampidiry nga Benoa tao anatin'ny ny samby fiara, ny biby rehetra, araka ny voalazany Genesis 7, biby madio, biby maloto, dia nampidirina tao anatin'ny samby fiara. Ary rehefa tafiditra tao anaty samby fiara ny biby rehetra tamin'izany fotoana izany, dia nanao antso nga Benoa, nanao antso tamin'ny vahoaka ponina tamin'izany fotoana izany. Midira re atao anatin'ny samby fiara e. Rehefa hitantsika ilay sary, dia indro nga Benoa manondro ny samby fiara, midira re atao anatin'ny samby fiara e. Fa ny olona tamin'izany fotoana izany dia nihinana, nisotro, napakabady. Ary rehefa nijery ny toetrandro dia hozy izy ny olona manga be nge lanitra. Aiza nisy ny safidrano amin'izao, tsisy tamingana orana na kely aza, tsisy rahona manamaloka eny amin'ny lanitra. Ary dia hozy izy ny olona lasa adala mihitsy ty nga Benoa ty. Efa mitorina mihitsy ny sainy. Aiza ve nisy ny safidrano amin'izao, jereva reto olona reto fampetanana mihitsy. Efa manomboka miporina mihitsy nga Benoa. Kanefa rehefa malala, satria tenin'Andriamanitra izany, satria afatra avy amin'Andriamanitra izany, dia niala nenina nga Benoa tamin'izany fotoana izany. Ary nanao antso nga Benoa, kanefa nampalahelo dia tsy niditra tao anaty samby fiara reto vahoaka be reto. Ary dia Andriamanitra mihitsy no nanakatona ny samby fiara, ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanidy ny samby fiara. Ary dia nidy tao anatin'ny samby fiara nga Benoa sy ny fianakaviany. Fa ny olona kosa dia teny ivelany teny, nanao ny asa mandrarany, mbola nisotro, nihinana, napakabady, nanao ny fanao ny andavanandro, nandeha ny asa, eny mbola nanamavo ihany aza,
angabenoa. Mbola nijanona herinandro tao anatiny samby fiara angabenoa voalazan'ny Baiboly. Ary tsy nisy orana nandritry ny herinandro fa nihity tao anatiny samby fiara ngabenoa niaraka tamin'ny fianakaviany nandritry ny herinandro. Azo antoka fa nisy nandondona teo amin'ny varavaran'ny samby fiara ngabenoa ao, mivoa ao anatin'ny samby fiara ianareo. Mafana ny andro ety ivelany, maina ny andro, tsisy orana na kely azy. Efa 3 andro, efa 4 andro, herinandro zay ianareo ny tao anaty samby fiara. Kanefa satria tenin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no niteny tamin'ny ngabenoa, dia nijanona tampinoana tao anatin'ny samby fiara izy. Ary tsy nanokatra ny varavarana izy. Nandeha ny herinandro, dia mbola nisy olona nanamavo an'ny ngabenoa ihany. Ary resa be tao anatin'ny tanàna nisy an'ny ngabenoa hoe tena lasa dala mihitsy rangahy noa. Aiza ve dia hidy ao anatin'ny samby fiara miaraka amin'ireo biby rehetrarehetra reo. Herinandro be zao, tsy misy orana na kely azy. So dia lasa dala ary ngabenoa. Kanefa rehefa tonga ny herinandro dia nanomboka nirotsaka ny orana. Ary dia nanomboka nirotsaka ny orana. Ary nanafitra ny tany izany orana izany. Voalazan'ny Baiboly fa niezaka ihany reto olombelona ireto hanavitra ny tenany, niakatra teny ambony hazo. Ary nandondona teo amin'ny samby fiaran'ny ngabenoa manao hoe tena marina ny fiteninao ngabenoa, tonga marina ny safidrano, ary tena marina ny Andriamanitra ivavahanao. Fa nampalahelo tamin'izay fotoana izay. Efa tsisy ninina azo ny ngabenoa natao tsony, satria ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanidy ity samby fiara ity. Zay ilay ataontsika hoe mikatona ny varavara-pahasoavana. Tsisy ninina azo atao itsony, na maniry anapa-kevitra ary ianao, efa tara loatra, satria efa mihidy ny varavara-pahasoavana. Ry hava-malala, tahaka ny tamin'ny andro ngabenoa mihitsy ny fiainantsika ankehitriny. Raha miteny isika hoe ho avy eny amin'ny rahoanlanitra Kristy, tapitra ny faran'ny fiainana ary ho avy ny faran'izao tontolo izao, dia hozy izy ny olona ankehitriny manao hoe mbola manga ange ny lanitra e, tsisy orana ange. Ary inona moa izay safidrano ao? Lasa dala mihitsy ianareo amin'ity fivavahana ity. Efa manomboka mipoarina mihitsy ianareo amin'ity fivavahana lava anareo ity. Kanefa ry hava-malala, satria tenin'Andriamanitra izany, dia tsy maintsy ho avy na ho ela na ho haingana. Mbola misokatra ny varavara-pahasoavana ankehitriny. Mbola misokatra midanadana ny zavatra rehetra. Fa ho avy ny fotoana izay ikatona ny varavara-pahasoavana, ikatona ny samby fiara, ary dia tsy afaka hiditra intsony, na dia maniry hiditra ary ianao. Fotoana mety zao ry hava-malala, iomananao amin'ny fiavian'i Kristy, dia ilay fiaviana be voninahitra, satria efa nambarany Kristy izany, dia tsy maintsy ho tanteraka na ho ela na ho haingana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe aiza ny toerana isanao amin'izay fotoana izay? Ho any amin'ny tsara ve dia ny fahaverezana? Ho any amin'ny tsara ve dia ny fiainana mandrakizay? Sa ho any amin'ny ratsy dia ho any amin'ny fahaverezana? Ny androany no manapa-kevitra ho amin'ny fiainanao, koa mandraisa fanapaha-kevitra. Aoka hanomana ny fianakavianao, aoka hanomana ny fonao, aoka hanomana ny fiainanao ho amin'izany fiaviana be voninahitra, dia ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izany. Ny faniriko amin'izao fisokafan'ny varavara-pahasoavana izao, dia hanantona ianao, hanantona an'Andriamanitra ianao, hanantona ny Kristy ianao, mba hiandany aminy ary hanomana ny fiainanao ho amin'izany fiaviana be voninahitra izany. Ivavaka ho anao ety ampamaranana an'izao famelabelarana ratsoratra masina izao. Koa manasanao hanondrika ny lohanao eo amin'ny toerana misy anao, fa ivavaka ho anao ahako. Andriamanitra rainay an-danitro, misaotra noho izany lesona sarobidy izay nomenao anay izany. No porofonao ara-tsiantifika eny amin'ny fiainana andavanandro ihany koa, fa tsy tantara noforonina ny safidrano, fa tena nisy izany. Ary ny safidrano dia natao mba ho fananarana anay izay miaina amin'izao vanim-potoana farany izao. Mbola misokatra midanadana ny varavara-pahasoavana. Maniry ianao ny idiranay ao anatin'ny samby fiara dia ny fiangonanao zany, satria ny fiangonanao no samby fiara hitaizainao ny zanakao amin'izao andro farany izao. Aza velanao ho enjehany andro lava izay tompo, fa dia ny malalaka ny zavatra rehetra, dia aoka hanomana ny fo sy ny fanahinay, ny fianakavianay ho amin'izany fiaviana be voninahitra izany. Raiso ny fanorantenanay amin'ity androany ity,
Ary aoka ovanginao ny mpiaino izao lesona izao satria tonononay angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen.